Falomerabantsika rehetra ry avako malalatra trity sabotsy efa efatra ny volana aprily ity ary mamanky atsika ny tokantrano any amin'ny alalan'ny mofinaina voalahatra ovakina anio ny filipianina toko fa efatra dia ny favalo sy ny fahasivy fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany. Farany ry rahalahy, na inona marina, na inona manakaja, na inona mahitsy, na inona madio, na inona mateo ty, na inona tsara laza, raha misy antsara-panahy, raha misy dera dia every zany. Ataovy izay efa nianaranareo sy efa noraisinareo, ary efa renareo sy efa hitanareo tamiko, ary ho aminareo ny Andriamanitry ny fiadanana. Ray masina manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Avako malala ity ten'Andriamanitra eto am-pelatanantsika ity takatason Satan'i Paoly any Filipianina dia teny izay noentiny mampahery ny kristianina tany Filipi, ampaherezina tamin'inona moa ny kristianina tany Filipi. Tany am-pigadrana ny apôstôly Paoly ary ny Filipianina izay isan'ny fiangonana tena tia azy ary tsy foiny dia nalahelo mafy ny amin'izany zavatra nalovany apôstôly Paoly zany. Dia feno fananarana sy fampaherezana ny taratasy ho an'ny Filipianina izay vakitsika etona moa ny apahana. Tsy kisendrasendra ny tenin'ny apôstôly Paoly hoe mifalia mandrakariva amin'ny tompo izao indray mifalia. Milaza fampaherezana io satria ory am-panahy ny kristianina tany Filipina, ny fiangonana tany Filipi, noho ny fahitana ity ray aman-dreny izay nitaiza na ampifohy ity mandalo zavatsarotra. Ilay ray aman-dreny izay mandalo zavatsarotra indray zany eto ny apôstôly Paoly any am-pigadrana no manjary pampahery ny fiangonana tany Filipi. Ary tsy vitany hoe mampahery anefa izy amin'ity Filipianina ity ry havako, fa mitaiza mba hananan'izy ireo fitondratena mendrika. Ary tsy vitany hoe hanana fitondratena mendrika ihany fa hananany vina mba tsy hiatony eo anoloan'ilay zavatsarotra. Eo alohan'ny zavatsarotra dia mety ho telo ny fihetsiky ny Filipianina na efatra aza. Voalohany dia fihetsiny voalohany dia ny malahelo izy, ory izy, dia nasain'ny Paoly hifary izy. Faharoa dia tsy izay rehefa tojo ny zavatsarotra izy, ny kristianina tany Filipi zany, dia ny fihetsiny faharoa dia mety ho feno fanahiny izy, mety matahotra no avy izy, mety ho kivy izy, dia ambaran'ny apôstôly Paoly hoe aza manahy. Vahoaka ny fivavahana sy ny fofonana no entinareo manambara ny fangatahana amin'Andriamanitra. Ary ny fahatelo dia mety ho tsy afa mandroso mihitsy izy, ka tsy sahy hanana vina, tsy afaka sahandroso fa hijanona iraviravin-tanana. Dia mampahery ny apôstôly Paoly hoe farany ka tsao zao zavatra izao. Zany hoe ao anatin'ny zavatsarotra lalova mpino dia marina tokoa mety ho foana ny fifaliana, mety ho feno tebiteby, dia omeny ny soatra masina vahaolany ireny. Fa amin'ity toko fa efatra dimy fa valo sy fahasivy ity dia izao tena tsy vitany hoe kivy ilay olona, ilay mpanompon'Andriamanitra zany, na tsy vitany hoe manahy izy na matahotra, fa tena mety hitranga mihitsy hiala maha-kristianina izy. Miala maha-kristianina izy, miala ilay toe-tsaina, ilay sotoavina maha-kristianina mihitsy izy. Asa mety miraviravin-tanana izy, mety miemotra izy, ary izay no ambarany andiny fahavalo sy fahasivy hoe raha tody zavatsarotra ianao dia aza tononao reto sotoavina ireto. Satria rehefa mafy ny zavatsarotra ry havako dia mety ho adino ny sotoavina. Dia eto zany misy sotoaviny kristianina manokana miarika zavatsarotra tian'ny apôstôly Paoly ao an-tsaina, enina izy reto ry havako. Voalohany dia izao, ny sotoavina voalohany dia ity: fanajana ny marina, fikatsahana ny marina. Rehefa anaty zavatsarotra ny mpino dia mety mora miala amin'ny marina izy ry havako. Ny olombelona rehetra mihitsy fakam-panahy ry havako rehefa anatin'ny zava-manahirana dia miala amin'ny marina. Dia sotoavina voalohany izay ny apôstôly Paoly ho ao an-tsaintsika ry havako malala rehefa anatin'ny zava-manahirana takizay lalovan'ny Filipianina isika dia izao ny fiazonana ny fahamarinana, ka tsao mandrakariva ny marina amin'izay rehetra atao. Fa ny faharoa izay sotoavina lehibe ry havako malala hoety miatrika dia izao no laza apôstôly Paoly
ka tsao koa ny zavatra manakaja ny zavatra miaja mahafinaritra be ny dika tenin'ny apôstôly Paoly amin'ny teny miajo ry havako milaza zavatra tsy mirefarefa amin'ny tany milaza zavatra tsy petatoko milaza zavatra manaitra sy mahafinaritra rehefa anatin'ny zavatsarotra ny olona na de mety ho manadino izy rehefa ko malala ny manao zavatra tsara asa manao zavatra kitoto manao zavatra zava fa vita manao zavatra tsy efa tsara manao zavatra tsy mendrika de eto zany ny apôstôly Paoly manao hoe aza doroana fa anatin'ny zavatsarotra ary ianao ny zavatra ararovanao de zao kendreo manjakariva manao zavatra miaja manakaja ny manokana mahafinaritra manaitra tsara lehibe aza doroana zany ny manana aza doroana ny vinanao nao anatin'ny zavatsarotra renao de ny fahatelo avako malala de ny sotoavana fahatelo de teneniny apôstôly Paoly manao hoe ny mahitsy ny mahitsy ary io toetra zay ambaran'ny apôstôly ho toetra mahitsy io ry havako de tena toetra zay sarobidy mihitsy amin'ny fifandraisan'ny olona amin'ny mpiarabelona aminy fifandraisan'ny olona amin'ny namany amin'ny asa zay ataony isan'andro de sarobidy mihitsy ny atao hoe mahitsy eto arajerena ny fakateny de hoe aradrariny laza lay mahitsy eto dia rariny tena zany apôstôly Paoly aza dominao mihitsy ny sotoavina ntsina hoe rariny fantatsika tsara ny mahasamihafa natao hoe marina sy rariny tsy ampy ny marina tsy ampy ny manakaja fa enoy koa ny rariny rehefa miteny hoe rariny sika de zao lay olona lay fifandraisantsika amin'ilay olona no zava-dehibe rehefa miteny hoe mariny tsika de ny fifandraisantsika amin'ny lalàna amin'ny soratra maizy azy ny zava-dehibe no zany de entiny apôstôly Paoly mitaona ny olona ho endry avako malala sady mariny izy manao zavatra manakaja manao zavatra tsara nefa koa manao zavatra rariny mijery ny mahaolona tsy lay zavatra ihany fa lay mahaolona mihitsy lay fangilifian'ilay olona lay zavatra mahazo lay olona ary mitoetra ny sotoavana fahatelo fa efatra ry havako malala de ity izy manao hoe manaova zavatra ka tsy io ny zavatra kendreo ny zavatra madio kendreo ny zavatra madio lay teneny hoe madio eto ry havako malala de milaza zavatra tsy misy tsy mifangaroaro milaza zavatra tsy afangaroaro tsy fifampifangaron-javatra zavatra ataontsika hoe mifanohitra amin'ny ataontsika hoe zavatra sadasada mifanohitra amin'izany amin'la zavatra madio masina tsy mampifangarongaro zavatra lay tena izy toetra tsara zany ry havako malala ary sotoavina tokony hananampiny rehefa manao zavatra hoe rehefa manao zavatra ianao rehefa manao zavatra sika na de ao anatin'ny aditsarotra aza de aza manao zavatra atenatenany aza manao zavatra tsy araka ny tokony ho izy tsy mafana tsy mangatsika manao zavatra tsy tena tsara manao zavatra eo ihany manao zavatra mifangaroaro tohatran'ny mampifangaro zavatra mampifangaro finoana mampifangaro toetra sy ny sisa rehetra ary sotoavina fahadimy ry havako malala fa enina de izy manao hoe zavatra mahateo ty io zay hitatsika amin'ny andininy fahavalo ihany izy manao hoe jereo tsara ny zavatra mahateo ty ny fahadimy mahateo ty zavatra mahafinaritra tsy hoe mahafinaritra ihany fa mahafinaritra mahatianao lay zavatra mahatiakatahaka rehefa mijery lay zavatra ataonao zany ny olona lay fomba fisainanao le olona ny fanatanterahanao zavatra ny olona manodidina de te hianatra aminao te akatahaka mahatonganao ho modely zany ny kristiana rehefa malala anatin'ny fiarahamonina de mpitarika izy natao hitarika izy natao farasina izy natao fahazavana izy ka ny zavatra ataony de tokony ho zavatra mahateo ty ny olona
fa tsy hoe zavatra izay mampakivy ny olona na mampirokotitra ny olona fa zavatra mahateotio andraiza nataon'ry olona ry mahafinaritra be ny olona iny rehefa manao zavatra mahafinaritra be ny mpino iny rehefa manao zavatra vitany tsara ny zavatra vitany mendrika le zavatra vitany madio le zavatra vitany arajava ara-pahamarinana le zavatra ary farana dia izy manao hoe ny zavatra na nsika na ny fiainanareo dia atao zavatra tsara lasa zavatra mahatonga zavatra manome voninahitra tsara lasa ahatra mahatonga ny olona hideran'Andriamanitra mahatonga ny olona ataontsika hoe hisotra an'Andriamanitra koa azy ohatsika manao hoe ny zavatsarotra riavako dia mampanadiny ny soatoavina ary zay no ampahirezan'ny tompo antsika ny lalan'ity Filipianina ity fa itsika malagasy dia manana soatoavina betsaka ary manan'izany tsika maha-kristianina tsika manana zany tsika maha-malagasy atsika fa rehefa trody zava-manahirana ny fantrahana ny lafin-zavatra maro samihafa nanay dia very ny soatoavina ireny ary eto dia amafisin'ny apôstôly Paoly fa manana soatoavina manokana mihitsy ny kristianina ao anatin'izany malagasy kristianina ka amin'izay rehetra ataony dia kendreny izy mba ho marina ho manakaja na mihaja ny zavatra ataony miindrikaja ny zavatra ataony ho olona manana ho mahitsy na olona amin'ny zavatra ataony dia manao zavatra aradrarina izy madio ary mateoty sy mahatsara laza ivavaka isika tompo misaotranao zahay fa ny kristianina dia olona eo anivon'ny fiarahamonina ka manana soatoavina dia omenao soatoavina dia mampianarana tompo mba ahatahiry izany soatoavina ifandraisanay amin'ny namana izany ifandraisanay amin'ny fiarahamonina ho marina izahay ny zavatra ataonay dia zavatra manakaja tsy zavatra manala baraka tsy zavatra mampitondra henatra ary ny fifandraisanay dia ao anatin'ny fandalana ny rariny ao anatin'ny fitandremana ny fahadiovana amin'ny lafiny maro samihafa ary indrindra zavatra mahataona mahateoty mahatsara laza ny fiangonanao mahatsara laza ny maha-kristianina anay mahatsara laza nao Andriamanitra mahatsara laza ny maha-malagasy anay koa aza ary indrindra zavatra ataonay dia zavatra manome voninahitra matehidera dia mampaharezana ny tompo hitahiry zany soatoavina izany fa Andriamanitra saro-piaro ianao ary Andriamanitra tia manao ny tsara ary manao ny tsara mandrakariva satria Andriamanitra tsara ianao dia ampianary izay ahatahiry ny fahatsaranao tsy eo amin'ny tenanay ihany fa eo amin'ny fifandraisanay amin'ny manodidina anay misaotra Jesoa amen